miarahabantsika indray tonga soa ato anatin'ny pani sy ny alika avy hatrany dia hetsika iray tamin'ny farany herinandro teo no karakarain'ny vondrona balady kaninina Tsimondrano teny Ambatomirahavavy teny no arahintsika izao. Ity hetsika ity moa izay namondronana alika 700 rasy mifangaro io mba hiaraka handehandeha amina halaviran-dalana 700 kilometatra eo eo. Efa teto amin'ny pôzy voalohany no tratranay ry zareo. Fandao ary toizana ny lalana e. I Bomma sy ny alikany Xena ary Rubis no mitarika ny lalana teto. Ny afindray manaraka aoriana. Izany eo alohantsika izany ihany koa ry Maître Arzal sy ry Max. Mandeha fa misy ihany koa nefa ireo manao mise au point kely sao tsy voatazana tamiko eo ny alika. Ny anton'izao balady izao ihany koa manko dia mba hanazarana n'ilay Toto ifandray amina alika hafa mitovy aminy na tsy mitovy rasy aminy. Eo ihany koa moa ny hoe mba hampatanjaka sy hananan'ilay alika endurance. Ry zareo reto indray dia somary maka milamindamina hono satria misy an'ilay kategoria molos na hoe gabarit lehibe ny alikan'izy ireo. Ireto boribolina be ireto izay vao embolana sy volana ireto izany. Sady jereo anefa dia jejo ery eo anoloan'ny kamera eo e. Ity amin'ny stafa sy rottweiler ity kosa dia tena efa zatra manao balady miaraka amin'ny toko sy toavina. Yatena no amin'ny staff ary Roxane kosa no rottweiler. Miroso amin'ny pôzy faharosa adiny rehetra eto misy ny alika izay tena efa zatra manao balady ka tsotra be ao aminazy ireo ity lalana ity. Mbola tena ho lavo ity balady kaninina ity fa hoentintsika amaranana sady aloha izao fizarana voalohany izao dia ity misy fampisehoana kely iarahana amin'ny Maître Arzal sy Max. Amin'ny alika izany misaotra betsaka Maître Arzal. S'il te plaît, démonstration libre moa no ataon'ny Maître Arzal eto hitantsika amin'izao fa dia tena faly ny alika manao an'ilay exercice ataony. Omentsika tiaka kosa Max ary anaran'ilay alika berger allemand ligne travail, izay ny rasin'ny alika. Ohatrany hoe mandeha ho azy ilay izy nefa travail be da be fa tonga amin'izany sehatra izany. Hitantsika amin'izany fa dia ohatra sady miresaka mihitsy izy roa mitsamina ao ary itsika ety an-toerana dia tsy hitantsika koa ilay commandement ataon'ny Maître Arzal fa izy ny alikany ihany no tena efa misy travail betsaka. Indray ny ataky ny alika avo lenta be, ny ataky ny Max
tsy taitra fa mipetraka amin'ny position ametrahany maître anazy. Inona atao hoe fausse attaque, tsy nanaikitra akory le alika fa tonga dia natsony maître dia niverina ery amin'ny toerana nisy azy. Izany ny kaikitra alika, tsy dia tena hoe manandrama izay teo kakerina fa maharary. Inona atao hoe cessation dia rappel an'ilay alika avy nanaikitra. Ao trasavatra ny ordre d'attaque. Makasitraka Yarzal, maître Yarzal, misaotra betsaka Yarzal.